Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny famidinana ny lesona fahatelo isika. Ninoko fa afaka nianatra amin'izany lesona izany ianao nandritra ny herinandro iny. Kitrentsika dia amitina ny lesona izany dia rarina mba tsy handalo fotsiny amintsika ny tenin'Andriamanitra fa ho vatofantsika ny fiainantsika sy ny fiarahantsika amin'ny Kristy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny famidinana ny lesona dia vavaksika. Rainay tsara Andriana an-danitro, mbola misaotra anao izahay fa nomenao izao fotoana izao nahafahanay mamitana ny lesona ny anarana nandritra ny herinandro iny. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny teninao ento manambara ny fahamarinana sy ny zavatra rehetra mila amboarinay amin'ny fiainanay ahafahanay tsy ho very lalana. Misaotra ny amin'ny mpianakavin'ny finoana izay omenao miara-misalaha hanaovana an'izao fotoana izao. Misaotra ihany koa ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo izay nisolo vonanay teo amin'ny hazo fijaliana ka mahatonga anay ho afaka ankehitriny. Andray ny teninao izahay dia akenao hiasa eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe mamiratra ao amin'ny maizina ny mazava. Ny tsenjery dia amin'ny Jaona 2:12-5 manao hoe dia hoy Jesosy taminy: mbola kely ihany no itoeran'ny mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Amen. Ny fandresena na ihany koa ny faharesena dia azo aorianan'ny fifanafiana tsirairay eo amin'ny sehatry ny ady. Rehefa resy tamin'ny fanafiana nataony tamin'ny alalan'ny fanenjehany Satana dia mamolavola paikady vaovao izy, maromaritra iraisana. Ny fampifangaroana ny fahamarinana amin'ny lainga dia nitarika ny olona tapitrisany handray fahamarinana voaloto sy tsy misy aina. Ny an'ny fiarovana ho antsika amin'ity ady ity dia ny fifikirana amin'ny Jesosy izay fahamarinana sy fiainana ary ny teny masina. Nijery ny karazana ady noho izany tsika izay alefan'ny Satana amintsika. Dia lafiny telo lehibe dia ny ady ho amin'ny fahamarinana, ny ady ho an'ny tenin'Andriamanitra ary ny ady ao amin'ny saina. Raha ny ady ny ao amin'ny fahamarinana na sihateny dia mazava ho azy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izao ozy izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izany hoe Jesosy izany no fahamarinana. Noho izany izy izany ny ray ny fahamarinana rehetra. Ny marina rehetra izay azo itokiana rehetra, izay zavatra marina rehetra dia avy aminy, ary ny fahamarinana no miteraka fiainana ao anatintsika. Fanohitra amin'izany kosa Satana ny ray ny lainga, izany hoe ny fitaka rehetra, ny hafetsenjatsy rehetra, ny fanolalana ny fahamarinana rehetra dia avy aminy, ary ny lainga no miteraka fahafatesana ao anatintsika. Tamin'ny fifanandrinana tamin'ny fahavalo dia nampiasa ny Baiboly ho loharan'ny fahamarinana rehetra Jesosy. Dia milaza foana izy manao hoe voasoratra hoe. Noho izany dia nanao an'izay handravana ny Baiboly ny devota na tamin'ny fanafenana azy ihany na amin'ny fanolanana azy. Ary tanteraka izany na dia tsy amin'ny fahafenoany aza tamin'ny alalan'ny fiangonana Romanina nandritra ny vanim-potoana antenatena na ny moiazy antsonako hoe vanim-potoana ny aizina. Raha mahakasika an'ilay tetikady ataony dia ny marimaritra iraisana raha nanao velomany atim-panaty hoe Efesosy ohatra Paoly dia naneho ny fanahiny momba ny olana ivelany sy ny olana avy ao anatiny izay hatrehan'izy ireo amin'ny ho avy. Niresaka ao anatin'ny teny nataony ny hoe ambody masika, sy ny hoe ny olona mpanaingy. Nanomboka tamin'ny taona fa 480 ka hatramin'ny fa 120 dia nididy momba ny fandeferana nataon'ny Serdika izany io dia niara-ny fanenjehana mivaivay avy tamin'ny fanjakana Romanina marina ny fiangonana. Nanomboka tamin'ny taona 104 kosa dia olona tsy niova fo maro no nampidirina tamin'ny fiangonana ka nampifangaro ny fanompo-tsampy tamin'ny fahamarinana ary nampiasa ny paikady anatin'ny Satana mba hanimbana ny fahamarinana sy ampidirana ny fanompo-tsampy ary ihany koa ny fitandremana ny alahady amin'ny fiangonana.
Araky ny faminanian'i Paoly dia nikena ireo fahadisoan'ireo ary toetra samy farany eo amin'izay tsy manam-pahamarinana alalan'ny marina. Ny ady farany zany dia mifototra mihitsy amin'ny fanolanana ny sabata izy io. Izany mitondra antsika amin'ilay ady eo amin'ny ten'Andriamanitra satria sabata tokoa ny resaka. Hoy izy ny Jaona 7:7 manao hoe mana-masina azy ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana. Fanamarana tsy mety diso ny sitrapon'Andriamanitra ny Baiboly, maneho ny javitra ny lanitra ho famonjenan'ny olombelona zany. Izany dia mifototra amin'ny Baiboly irery ihany ny fiarovana ao antsika ho amin'ny boky tsirairay, ny toko ary ny andininy tsirairay. Ao no ahitantsika ny tetikadin'ny devola, ny famoronana, ny fahaterana, ny fiainana, ny fahafatesana, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny koa ny fanelanelanina nataon'i Jesosy, ny famelan-kelika, ny fiavian'ny fanondroana, ny fiainana mandrakizay any amin'ny tany vaovao. Raha mandany ampahany amin'izany sika ohatra hoe tantaran'ny famoronana amin'ny Genesis 1 sy ny 2 dia mety andahany koa ny rehetra izay ampianarinao. Dia inona moa zany no arovana ananantsika, inona ny fiarovana ananantsika zahoantsika mitoky ny sisa amin'ny Baiboly dia tsy misy tokoa, fa tokony hitoky hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany isika. Hoy ny Salamo manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Izany hoe ny ten'Andriamanitra amin'ny fahafenony dia mitarika antsika amin'ny lalana marina tokoa. Dia raha mahakasika ny fisainan'ny olombelona no asia teny ihany koa, Andriamanitra manko no nanome tsindrimandry ny Baiboly. Izy ary no afaka mahafantatra ny heviny. Fa ny olona hozy izay araky ny nofy ihany dia tsy mba mandray an'izay amin'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana amin'izany sady tsy azony satria araky ny fanahy no hamantarana an'izany. Ohatra anankiray amin'ny fomba fisainan'ny olombelona, ny fanakianana avo lenta. Nanomboka tamin'ny taona 1920 izay nanolotra fandikana akademika ny Baiboly. Ny fototry ny fandinihana dia ny fandavana, ny fahagagana sy ny tsy fahafahana mahafantatra ny ho avy amin'izany fomba izany. Inona moa ny tombontsoa azontsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra raha mandany heriny na ny fahafahany mahafantatra ny ho avy miandry antsika isika, tsy salasalana fa mamolavola lalana, mahatotra ny hoe mahitsy ny fahavalo nefa fahafatesana ny hafarany. Ary izany rehetra ny tokony hitandremantsika satria miasa amin'ny fomba rehetra tokoa Satana ary indrindra eo amin'ny saina ihany koa. Hozy izy ny ohabolana Espaniola anankiray izay manao hoe tsy misy jamba tena ratsy hozy izy noho izay tsy te hahita. Izany hoe tsy misy dikany ny andresena lahatra ny olona anankiray izay hahita izay tsy tiany ho hita akory. Dia toy izany ihany koa ireo no hajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao. Ny tsy fahalalan'ireo very dia tsy vokatry ny tsy nahafahany mahalala tsy akory, avy amin'ny tsy finiavany halala mihitsy ary tsy te halala izy. No fenony devoly amin'ny zavatra mara manko izay manakana azy ireo, tsy eritreritra an'izay tena manandanja ny saina ny famonjena azy ireo. Tsy haiko raha efa sendra olona ianao izay ilazana zavatra marina dia izy mihitsy no milaza hoe aza tsy mirarahana izany aho izy aza mba resana Baiboly izany, aza mba resana izany Jesosy izany. Izany hoe minia tsy te fantatra ny marina izy satria hitany fa mahazo aina izy, tiany kokoa ny fiainana izay ao anatin'ny tsy fahamarinana. Andriamanitra tokoa dia tsy manao forcer ny safidintsika fa manaiky hatrany. Misy ny olona izay nisafidy ny ho very mihitsy ary hinoko ianao mba tsy ho anatin'izany. Tsy misy dikany mihitsy na dia iray aza manko voatery toetra amin'izany toerana izany. Rehefa anatin'ny aizina ara-panahy ny saina dia misy hazavana afaka sy amirapiratra eo aminy. Ny mazava izany hoe Jesosy dia mamirapiratra eo amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Isika izay manaiky ny fahazavana io dia afaka mandrava ny asan'ny fahavalo ary mamirapiratra ihany koa ny fahazavan'i Jesosy ao anatin'ny aizina. Ity lahatsoratra Madamo White ity ary dia amarana antsika azy manao hoe izay rehetra manao ny dia amin'ny lalana mankany an-danitra dia mila mpitaridalana azo antoka.
Tsy tokony handeha amin'ny fahendren'olombelona isika. Tombontsoa ho antsika ny miain'ny feon'ny Kristy miresaka amintsika raha mizotra eo amin'ny diaben'ny fiainana isika. Ary ny teniny dia teny fahendrena mandrakariva. Ny an'ny fiarovana antsika dia ny fanarahana akaiky an'i Kristy, mandeha eo amin'ny fahendreny ary mampihaja ny fahamarinana. Tsy afaka mahita mora foana ny asan'ny Satana isika. Tsy fantatsika izay ametrahan'ny fanjika fa i Jesosy no mahafantatra ny hafetsehan'ny fahavala ary izy no afaka mihazona ny tongotsika amin'ny lalana azo antoka. Amen. Irina izany lesona izany hitondra hery ho anao. Fantaro fa misy ady tokoa hatrehantsika. Ny ady amin'ny saina, ny ady ihany koa ho an'ny tenin'Andriamanitra ary ny ady ho amin'ny fahamarinana. Vavaka ary isika. Iray tsara indrindra Zandanitro, mbola misaotra anao izay nahafahanay mandray an'izany toromarika rehetra avy aminao izany. Ampio izahay ka mba tsy sarasarany amin'ny teninao, hanana fohendry, hanana toe-tsaina mendrika tokoa ary hanana fanetsetena izay avy aminao. Ampio ihany koa ny tsirairay avy eto mba hahafahana mizara izany amin'ny olona tokony hizarana azy, ka izay izany mba hompanomponao mahatoky ihany koa, hifankatia ary koa hifanohana amin'ny dio any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.